Isa diresi mazava Umeni Jesosy anawe Ikonao masabisa rasana Fahimu sama Mpampianarana Lerana sua tukua Sambataka diranta kalua Malagasy nakazama Sita fitisao samiaka Tazampo ninao maalala Efavuna letanana Ilazako niyang malami Tukaniwa ni pinetatani Agilesa famina biyabi Enamangi sambabambi Ivumuna isika melakabi Sovengede hiverina yakati Uyang suke Uyang sante Iwa diresilmu Lupawa namu Paradisa Iya nanawe Evera diresilfa Anamu padesi Falmeravantsika rehetra indray nahatratra izao fotoana izay iaonantsika androany izao. Indrindra falmerahaba amin'ity vondrona ZFLM10 izay nahatratra ny 10 taona. Raha zaza no lazaina hoe 10 taona, efa betsaka ny zavatra hainy. Hitantsika ny zavatra maro izay nifaneraserahantsika tato amin'ity vondrona ity, fa mitondra hery, mitondra himpanahy, ary manotsorotsy indraindray rehefa mihay mihira dia mahazo hampanahy koa. Dia isaorana an'Andriamanitra nanome antsika an'ity vondrona ity, ary hoentina mivavaka ny fitohizan'izany asa lehibe izany. Dia mitondra vavaka manokana koa ny mpikarakara sy ny mpandrindra rehetra, fa tsy mora ny asa, maro ny zavatra izay mifamafao ao, kanefa Jesosy manome hery anareo hatateraka izany sakany sy andavana. Ny anjarako amin'ity androany ity dia momba ny lohahevitra hoe fitaomana ny olona diso lalana mba hiverina ao amin'ny Jesosy. Fitaomana ny olona diso lalana mba hiverina ao amin'ny Jesosy. Kanefa mialohan'ny hanaovana hidirantsika amin'ny fampianarana dia hiara-mivavaka aloha isika. Misaotra anao izay ry Andriamanitra, Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina. Noho ny fitiavanao mbola afaka miresaka mampianatra eto indray amin'izao fotoana izao. Ianao Jesosy nanome hery sy tanjaka anay tsirairay avy, na dia ao anatin'ny tsy fahasalamana azy dia mbola omenao andraikitra afaka manao ny anjara. Dia miarova ny olonao rehetra Jesosy, indrindra amin'izao fandalovany areti-mandingana eto aminay izao. Ianao miaro ny olonao tsirairay araka ny teninao hoe ataonao miavaka izay manoko anao. Dia arovo koa ny mpikambana rehetra ato anatin'ny vondrona mba hahay andray izay fampianarana sy anatranatra atolotra ny ray aman-dreny tsirairay anay ao mba hampitombo ny haim-panahinay. Dia mametraka izao fampianarana izao eo am-pelantananao tokoa, ny fanahinao masina no ampiteny, ary izay rehetra tsy avy aminao dia aza velonao voatomy ny vavakory izany. Dia amin'ny anaran'i Jesosy mahavonjaka ny Nazareta no anaovana izany vavaka izany. Amen. Fitaomana ny olona diso lalana mba hiverina ao amin'i Jesosy. Araka ny fangatahana nataon'ny mpikambana anankiray izay nangataka ity lohahevitra ity dia tia ny ankinina amin'ny tenin'Andriamanitra izay hita ao amin'ny Jaona 10:9-12 ity fampianarana ity. Dia hojerentsika aloha io teny io alohan'ny hamoboasantsika ny lohahevitra izay ananantsika.
toy izao vaky ny teny eo amin'ny Jaona 7:9-10 amin'ny anaran'i Jesosy. Manana ondry hafa izay tsy amin'ity vala ity aho, ary ireny koa dia tsy maintsy ho entiko ka hihaino ny feoko, ary ho tonga andiany iray izy sady iray ihany ny mpiandry. Amen. Maro ny olona tapalatsaka milaza fa manondro ireo olona izay nihemotra niala tamin'ny fanarahana dian'i Jesosy ty teny ity, na ireo olona izay niala tao amin'ny fiangonana tsy fantatra no pahatafy tohinana na no zavatra hafa, noho ny fandrenesana ilay teny hoe ondry hafa tsy ao anatin'ity vala ity no mahatonga ny olona mieritreritra n'izany. Kanefa zavatra hafa mihitsy no lazain'ity teny ity. Ka mba hampazava azy tsara dia ho jerentsika hoe inona no tian'ilay teny hoe vala ho lazaina, inona ilay vala, na hoe iza ilay vala. Raha vakitsika ny resadresaka nataon'i Jesosy sy ilay vehivavy kananita izay nanana zanaka narary ka nangataka tamin'i Jesosy mba hositraniny, dia hitantsika ny teny ho lazaina ao amin'ny Mateo 10:1-20. Toy izao mivaky izany teny izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izy namaly ka nanao hoe tsy nirahina aho afa-tsy amin'ny ondry very amin'ny taranak'Israely. Nangataka ilay vehivavy kananita ny hanasitranana ny zanany, fa namaly Jesosy hoe amin'ny zanak'Israely, ny ondry very amin'ny zanak'Israely ihany no nanirahana ahy. Io zany ilay valan'i Jesosy, ny ondry very amin'ny zanak'Israely. Ka raha miteny Jesosy eto hoe manana ondry hafa izay tsy amin'ity vala ity aho, dia manana ondry hafa izay tsy zanak'Israely zany izy, fa ivelany zanak'Israely, dia tsy izy zany fa ny jentilisa. Mazava arak'izany fa ny ondry hafa izay lazainy eto dia izay ivelan'ny jiosy sy ny zanak'Israely araka ny lazaina teo, dia ny jentilisa ao anatin'ny samaritana koa. Raha mamaky io Jaona 7:9-10 io zany sika, dia ahita koa fa efa programan'Andriamanitra tamin'ny nanirahany an'i Jesosy koa ny hamonjy ny jentilisa fa tsy ny jiosy ihany. Tsy hoe akory nahita ny tsy fahamendreny zanak'Israely izy na ny fanaovany jiosy tsinotsinona azy nahatonga azy hoe andeha ho any amin'ny jentilisa, fa tena efa programan'Andriamanitra ny hamonjy ny jentilisa koa. Ny hoe ho tonga andiany iray sy ny hoe hihaino ny feoko, raha enoitsika izany fehezanteny izany dia fanondrom-potoana mbola ho avy. Izany hoe manambara asa mbola tsy amin'izao hitenenana izao fa aorianan'izao hitenenana izao. Ho tonga andiany iray sy hihaino ny feoko hoy Jesosy. Oviana ary izany fotoana izay hanaovana an'izany asa izany. Izao ny voalaza ao amin'ny Jaona 2:12-13 manao hoe ary izaho raha sandratra hiala amin'ny tany dia hitaona ny olona rehetra hanatona ahy. Izay malaza mazava fa raha hasandratra hiala amin'ny tany Jesosy, zay izy vao hitaona ny olona rehetra hanatona azy. Ny olona rehetra lazainao dia tsy voafehiny hoe jiosy ihany na Israely ihany, fa ny olona rehetra lazainy eto dia ny olombelona manontolo tafiditra ao koa ny jentilisa. Io fotoana hoe raha sandratra miala amin'ny tany io dia azontsika faritana tahaka izao. Rehefa maty Jesosy, maty teo amin'ny hazo fijaliana, dia nalevina, dia aorian'izay dia hiakatra any an-danitra, dia hipetraka eo ankavanan'Andriamanitra araka ny fanekepinoantsika izany. Dia aorian'izay no hitaomana ny olona rehetra hanatona azy. Hita arak'izao fitoizan-kevitra izao ary fa tsy Jesosy mihitsy manatanteraka ny fanangonana ny ondry izay any amin'ny vala hafa,
eto azy efa lazainy fa Jesosy hiakatra hasandratra hiala amin'ny tany fa haniraka ny mpianatra Jesosy araka ny voalazany Matio 20:20 zay haitsika tsara ny lazainy hoe atao mpianatra ny firenena rehetra fa tsy ny teny izy hoe atao mpianatra ny jiosy ihany. Ary koa haniraka ny apôstôly Jesosy ho vavolombelona ny Jodia sy Samaria ka hatrany amin'ny farany tany araka ny voasoratra amin'ny asa 1:9. Izany hoe tsy voafetra ny vala ao amin'ny Israely sy ny jiosy ihany ny asan'i Jesosy fa hatrany amin'ny farany tany mihitsy hitafiditra koa ny jiosy sy ny jentilisa. Araka izany ary ity teny izay nomeny namantsika ity dia tsy mety androna velively ireo olona efa tao ambalan'i Jesosy kanefa niala sy hilazana ny famerenana azy satria tsy mifanandrify mihitsy izany fa kosa manondro indrindra ny filazan'Andriamanitra fa hovonjena daholo ny olombelona rehetra fa tsy ny jiosy ihany ka ilazana fa ireo ondry izay any amin'ny valahafa dia tsy iza fa ireo izay ivelan'ny jiosy dia nijentilisa. Ndao ary sika hiverina any amin'ny loha-hevitra izay anjarantsika androany. Araka ny lazaiko teo ny loha-hevitra antsika dia hoe fitaomana ny olona diso lalana hiverina ao amin'ny Jesosy. Misy teny anankiray fanalahidy izay tsy azo tsinotsiniavina amin'izany lohateny izany dia ny hoe hiverina. Raha diso lalana fotsiny manko ny resana dia mety hoe tsy mbola nahita ny lalan'i Jesosy ilay olona fa tonga dia nandeha tamin'ny lalany fotsiny izy kanefa lalana diso. Fa rehefa misy hoe hiverina eo dia tonga dia mazava fa olona efa niara-dalana tamin'i Jesosy no nivily ka nanaraka lalana diso dia iny olona iny mitaona hiverina ao amin'i Jesosy indray. Izany hoe tena zava-dehibe ny fandrenesana ilay teny hoe hiverina ao amin'i Jesosy indray. Raha misy olona tao amin'i Jesosy kanefa niara ary hiverina amin'i Jesosy indray dia misy teny anankiray tena manan-danja ary fiainantsika andavanandro mahalaza izany hoe fiverenana ao amin'i Jesosy izany dia ny hoe mibebaka. Ny hoe mibebaka izany azo atao hoe famaritana ny teny hoe miverina ao amin'i Jesosy. Ireto fizarana reto ary no jerentsika hitondrana izao fampianarana fo izao. Dia ny fizarana jerentsika voalohany ny hoe inona ny atao hoe mibebaka. Ho jerentsika faharoa hoe iza no mpitaona ny olona diso lalana. Ary amin'ny farany dia ho jerentsika ny tena lazainy lohateny hoe inona ny fomba fitaonana ny olona diso lalana hiverina ao amin'i Jesosy. Ny hoe mibebaka na hoe miverina ao amin'i Jesosy dia maria ny reto dingana anankitelo manaraka ireto. Voalohany manenina. Ny manenina dia izao mahatsiaro fa diso ankoatriny tsy fahombiazana zavatra izay natao na mahatsiaro voadona tamin'ilay zavatra izay natao ka nahatonga ny fahadisoan-dalana. Ity ny fiandohany fibebahana ity faneninana ity. Matoa ny olona anankiray manenina dia misy zavatra henony izy, mety hoe vokatry ny toriteny na fampianarana na anatra nataon'olona ka nahatserovany fa ratsy ilay lalana misy azy teo aloha. Ao koa fantatsika fa ny fialana amin'ny lalana izay natondron'i Jesosy dia fahotana izany. Na inona antony nialan'ny olona anankiray tamin'ny lalana izay nitondran'i Jesosy azy dia tsaroa fa fahotana izay ary mahatonga fisarahana amin'Andriamanitra araka ny voalaza ao amin'ny Isaia 7:20. Raha misy izany olona milaza fa mibebaka izy dia tokony ho hita fa manenina aloha,
manenina noho ny fahotana, manenina noho ny ratsy vita sy ny fiviliana ny ala tamin'i Jesosy. Hidingana faharoa izay manamarika ny fivavahana dia izao: rehefa avy nanenina ilay olona dia miala amin'ilay fahotana. Ity ilay zavatra nampanenina teo dia tena ialana tanteraka, tsy te hierika sy hitodika an'iny fahotana izay natao intsony, ary tsy vitany hoe tsy mierika fa tena manome lamosina, tsy mitodika ary amin'iny fahotana intsony. Hitantsika izany raha vakitsika ny ao amin'ny Ezekela 3:10. Raha ny tokony ho izy dia ho hazavaina araka ny teny fototra, teny Grika sy teny Hebreo ity kanefany tsy izay ny zava-dehibe. Fa ny atao hoe mibebaka dia raha nahitsy nanao tahaka izao ny lalana teo aloha, ny atao hoe mibebaka dia miverina aty, manome lamosina ilay lalana teo aloha. Tsy hoe makaty ny mibebaka na makaty, satria raha miakavy sy miakavanana ny mibebaka dia mbola afaka mijery n'ilay fahotana teo ihany. Fa ny tena fibebahana dia tsy mijery ilay fahotana natao tsony fa manome lamosina, dia ny mitodika lalana hafa mihitsy ny tena zava-dehibe aminy. Ny dingana fahatelo izay manamarika ny fibebahana koa aorian'ny hoe fialana ny fahotana dia hiverina sy mody ao amin'i Jesosy. Rehefa niala tamin'ny fahotana ka manenina dia manapa-kevitra hiverina ao amin'i Jesosy, mifona sy mangataka famelan-keloka aminy. Raha fitinina koa izany, ny hoe mibebaka dia miatomboka amin'ny fanenenana aloha, manenina noho ny ratsy natao, noho ny fialana, ary miala tanteraka amin'iny ratsy natao iny, ary manapa-kevitra miverina amin'i Jesosy. Izay no atao hoe mibebaka. Raha ao testamenta vaovao dia ny tantaran'ilay lazaintsika hoe zanaka adala. Iny no tena manazava amin'ny Tsipriany ny atao hoe fibebahana. Hitantsika izay tantara izay ao amin'ny Lioka 5:1-11:1-30. Dia raha tsaroantsika tsara dia nanomboka tamin'ny fahatserovatena ilay zanaka fa diso na tsy ary tena izy. Rehefa avy eo izy dia nanenina, dia niala tamin'ny fahadisoana izy ary inona ny zavatra nataony? Niverina tany amin'ny rainy izy ary niverina tamin'ny mpanatretena. Hoe aza atao hoe zanaka ntsony fa ataoko ray amin'ireo mpanomponao. Niverina tamin'ny fanetretena satria fotorotoro noho ny fahalalana fa ratsy ilay natao teo no entiny miverina ao amin'ny rainy. Izany koa no tokony ataontsika rehefa mibebaka, miverina amin'i Jesosy. Ny fizarana faharoa dia izao: iza no mpitaona ny diso lalana. Raha vakitsika ny voalaza ao amin'ny Mika, bokin'ny Mika 7:5-5. Mika 7:5-5, izay mibaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: izao no lazain'i Jehovah ny amin'ny mpaminany izay mampaniasia ny oroko, dia ireo izay manaikitra amin'ny nifiny nefa mitory fiadanana, ary izay tsy manisy hanina eo am-bavany kosa dia iantsoany hanaovana ady masina. Koa izany no isian'ny alina aminareo ka tsy isian'ny fahitana, ary ny maizina aminareo ka tsy isian'ny fankatoavana. Fa ilentika ny hazavana, ilentika tsy hanazava ny mpaminany ny masoandro, ary ho maizina aminy ny andro, dia ho menatra ny pahita, ary hangaihay ny mpanao fankatoavana. Eny, hitampim-bava avokoa izy rehetra, satria tsy misy valiny avy amin'Andriamanitra. Fa izaho kosa dia feno hery dia ny fanahin'i Jehovah, mba amin'ny rariny sy ny faherezana, mba hanambara amin'ny Jakoba ny heriny sy amin'ny Israely ny fahavitany. Amen. Eo gaga asika inona ny idiran'izany teny izany ity resaka resahako ity. Rehefa vakina izay teny izay dia ahita eo tsika zavatra anankiroa samihafa, dia ny toko 7:5-7 milaza
ny amin'ny mpaminany sandoka. Ary ny andininy fahavalo dia milaza ny amin'ny mpaminan'Andriamanitra. Dia io andininy fahavalo io no jerentsika. Zao ny voalaza zao, fa izaho kosa dia feno hery, dia ny fanahin'i Jehova mba hanambara amin'ny Jakoba ny heriny sy amin'ny Israely ny fahotany. Ny tena mpaminan'Andriamanitra zany dia fenoan'Andriamanitra ny heriny avy amin'ny fanahy masina, ary io no entiny manao ny asany. Ny tena mpaminan'Andriamanitra marina koa dia nantsoina mba hampiverina ny olona amin'Andriamanitra, izany hoe hampibebaka ny olona. Araka ny voalaza eo hoe hanambara amin'ny Jakoba ny heriny sy amin'ny Israely ny fahotany. Ny tanjona n'izany filazana ny fahotana zany mantsy dia zao mba hahafantarany Jakoba sy ny Israely hoe zao ny fahotany, ka hanenenany amin'izany hibebahana ary hiverenany amin'Andriamanitra. Araka izany dia hitantsika fa asan'ny mpaminany ny fampiverenana ny olona diso lalana hiverina amin'Andriamanitra. Ny tena lahara-pahamehana ny hafatra ampitondrain'Andriamanitra amin'ny mpaminany dia fampibebahana. Tsy mainka izy ilaza fitahiana sy fahasoavana. Raha mamaky ny tantara any amin'ny bokin'ny mpaminany any tsika dia milaza, rehefa jerena fizotry ny tantara dia milaza izy aloha mialoha hoe zao ny adalànao ohatr'izao tak'izao tak'izao, raha tsy miala amin'io ianao dia zao ny loza mahazo ianao. Ary aorian'izay rehefa vita zay dia mitendra izy fa raha miverina amin'Andriamanitra kosa ianao dia milaza fitahiana sy fahasoavana amin'ny mpaminany aorian'izay. Ka tsy izay filazana fitahiana sy fahasoavana izay no mahamaika ny mpaminany aloha, fa fampibebahana ny olona, fampahafantarana azy ny fahotany aloha, fa ho azony izany fitahiana sy fahasoavana izany rehefa miverina ao amin'Andriamanitra indray izy. Ny azo tsoahana amin'izany dia zao, ny mpitaona olona hiverina amin'Andriamanitra araka ny voalaza teo dia ny mpaminany. Ny mpaminany dia tsy ny tenany ihany no nitaona ny olona, fa nomen'Andriamanitra hery tamin'ny fanahy masina izy. Izany hoe ny tena marimarina kokoa dia ny fanahy masina irery ihany no nitaona ny olona hiverina ao amin'i Jesosy. Tsy asan'olombelona araka izany ny fampiverenana olona amin'i Jesosy. Raha hitenisika hoe anjaran'ny pastera ny fampiverenana olona, na anjaran'ny mpiandry, na anjaran'ny vadin'ny pastera sy ny sisa sy ny sisa, sia anjarantsika rehetra amin'ny alalan'ny fanahy masina. Izay olona rehetra manaiky handray ny fanahy masin'Andriamanitra ka hihaino ny feon'izany fanahy izany dia anjaran'izany olona izany ny mitaona ny olona diso lalina hiverina ao amin'Andriamanitra. Hoy Jeremia 7:12. Niverena ny Israely fiodina hoy Jehova, tsy hampanjomboniko ny tavako tsy hampanjombona ny tavako aminareo. Izany hoe tsy vitany hoe isika koa te hamerina n'ilay olona ao amin'Andriamanitra, fa Andriamanitra mihitsy koa no miantso amin'ny alalan'ilay fanahy masina izay omeny ny mpitaona hiverina ao aminy. Ny fizarana farany amin'ity fampianarana ity dia ny fomba fitaonana ireo diso lalina hiverina ao amin'ny Jesosy araka ny lohateny. Raha narahintsika tsara ny fanazavana hatrany am-boalohany dia tsotra ny fomba, tsotra fitenenana. Ny fomba hitaonana ny olona hiverina amin'i Jesosy dia tsy inona izany fa fampibebahana irery ihany. Araka ny efaka ny natsidika tany aloha, ny teny hoe hiverina dia misy hevitra ambadika hoe efa tao no miala dia hiverina indray. Izany hoe ny fahotana no nampiala n'ilay olona tao amin'i Jesosy dia ampibebahana izy hiverina amin'i Jesosy indray. Sarotra dia sarotra amintsika olombelona izany fampibebahana olona izany, satria raha izaho hiteny amin'ny olona anankiray hoe mibebaha ianao fa zao fahotanao araka ny anjara asan'ny mpaminany teo hoe milaza amin'ilay olona ny
fahotany mba hahalalana hoe zay fahotany dia hibebaka izy avy eo. Sarotra amin'ny olona samy olona ny resaka tahaka izany satria ny masontsika dia mijery amin'ny maso fahotany. Kiteny amiko ny olona anankiray hoe ianao mba miteny ahy io koa, ianao koa manana ny fahotanao koa. Fa tsy izany, araka ny lazaina teo olona nandray ny fanahy mason'Andriamanitra no hampibebaka. Ny tanjonao amin'ny filazanao amin'ny olona anankiray hoe izao ny fahotanao dia ny hampibebaka azy, fa tsy ny hanala-baraka azy akory na ny hitanisa izay hadalany. Dia rehefa misy dingana vitsivitsy izay eritreretiko fa azo atao raha telo taona olona diso lalana hiverina amin'ny Jesosy. Voalohany indrindra dia mivavaka aloha ianao, isika tsirairay avy izay tehanao an'izany satria izany masany menantsika. Mivavaka isika ary mandiny tena mba hanaiky koa isika rehefa tonga amin'ny fotoana ilazantsika ny fahotany namantsika, hanaiky koa isika hihaino hoe izao koa ny fahotanao. Amin'izay fotoana izay dia hiara hibebaka dia hiara hiverina amin'ny Jesosy. Mahafinaritra izany hoe ianao nampibebaka, izy nampibebaka anao miara miverina amin'ny Jesosy ianareo roa. Ao anatin'ny tolombavako dia mangataka ny fanahy masina satria araka ny teny izay vakintsika tao amin'ny mika tao dia nomeny Jesosy hery nomen'Andriamanitra hery tamin'ny alalan'ny fanahy masina ny mpaminany mba hahafahany misy laza ny fahotan'ilay Jakoba sy Israely. Dia tahaka izay koa isika mangataka ny fanahy masina mba hiara hiasa amintsika. Rehefa izay dia miresaka amin'ilay olona ary tia ilay teneniko hoe tsy mora, antsoina mangingina ilay olona ambara azy ny fahotany, ambara tsy amin'ny tahotra satria ianao efa vonona hibebaka koa hoe izao ny fahotanao, mba ialao re, izao ny voka-dratsiny io fahotany io, izao kosa ny voka-tsoa rehefa miverina amin'ny Jesosy. Ampahafantarina tsara ny olona izay resana fa ny fialana amin'ny Jesosy dia fananganana hantsana lehibe izay mampisaraka ny olona amin'Andriamanitra, ary ny hantsana iny no hitarika ilay olona ho any amin'ny fahariana rehetra. Araka ny voalaza ao Romana 9:7-20 hoe fa fahafatesana ny tambiny ota. Rehefa izany dia ambara aminy koa ny fahatsarany fiverenanao amin'ny Jesosy izay mandrava ny hevitry ny fisarahana ka hitondra ny Jesosy ilay olona izay mandrava ny hevitry ny fisarahana ho ao amin'ny fiainana mandrakizay. Rehefa tafiala tamin'ny ota ny olona, rava ny hevitry ny fisarahana tamin'i Jesosy dia hoentin'i Jesosy ao amin'ny fiainana mandrakizay, ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika araka ny tohin'ilay teny ao amin'ny Romana 9:7-20 teo. Ary rehefa vita ny resaka amin'ilay olona ny amin'ny hitariana azy hiverina amin'ny Jesosy dia mitondra mbavaka azy mba hiasan'ny fanahy masina ka ho tonga amin'ny fibebahana marina izy ary hiverina ao amin'ny Jesosy indray. Isika tsirairay no irahan'ny fanahy masina hitaona ireo izay diso lalina hiverina amin'ny Jesosy araka ny lazaiko teo, satria isika tsirairay dia samy nomena amin'ny fanahy masina teo amin'ny batisa. Ny angatan'Andriamanitra amintsika, ny andrasan'Andriamanitra amintsika fotsiny dia ny hihainoantsika ny feon'izany fanahy masina izany ka hahafahantsika mitaona ny namantsika hiverina amin'ny Jesosy indray. Araka ny voalaza ao amin'ilay Jaona 2:20 teo dia nitenen'i Jesosy hoe tsy maintsy ataony tonga andiany iray ao aminy ny olona rehetra. Izany hoe tsy misy olona anankiray tsy ho vonjena, dia anisany manampy an'i Jesosy manao an'izay asa izay isika. Ny zavatra hita rehefa tsy iray vala ny ondry ka mifanena na forsena hiditra anatin'ny vala anankiray dia miady, mifanoto, tsy hifanaraka mihitsy. Ka
mba hatateraka amintsika ny fikasana izay voalaza ny fanevantsika amin'izao 50 taona zao dia andao le ho taontsika miverina ao amin'i Jesosy ireo rehetra izay diso lalana mba ho tonga andiany ray isika ka rehefa tonga ho vala dia hifanara-tsaina tsara hifankahazo tsara satria iray ny mpiandry antsika ao i Jesosy ary isika dia afaka hifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Dia ho tahin'Andriamanitra anie izany fampianarana izany mba hahaizantsika mandray lesona sy hitondrantsika ny fiainantsika manaraka indray. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra izay efa azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Dia mbola hiara hivavaka isika. Misaotra anao izay Jesosy noho ny amin'ny fampianarana izay nomenao anay teo. Izay rehetra tsy avy aminao dia aza velonao voatahirinay izany. Fa izay avy aminao kosa kanefa voalaza teo dia ampitomboy amin'ny alalan'ny fanainao masina ao anatinay tsirairay avy. Dia mametraka ny fiainanay manontolo ireo namanay izay any ivelany mba ho tonga amin'ny fanemenana ka hibeboka hanatinanao amin'izao andro farany izao. Dia misaotra indrindra Jesosy eo no ny fitiavanao. Dia amin'ny anaranao mahavonjy manaovanay izany vahoaka izany. Amen.
avia anao sotara Jesosy stia anao very mikaikanao isanandro mivononanao itsenazy avia anao sotara Uave Jesosy Kristi tsara asika viavy anao mangatagtanyo majenao tanjema anao sotara Uave Jesosy Kristi tsara asika viavy anao mangatagtanyo majenao tanjema anao sotara Ika
minao ataoko sanatry taloha ho tompo fa isikiarany olona ore Jesosy ny hanoana ka ny foko manontolo rehefa engi volona ore mpamonjy ny anda zay rehetra tiako nefa tena halana zay no masaka tampoko ry mpamonjy na niona petso any hodory ififandika minao ataoko sanatry taloha ho tompo fa isikiarany olona ore mpamonjy ny hotiana na izany ahitako loza mitaka ifanahy masina zay tena mpanava Kenina zay no masaka tampoko ry mpamonjy na niona petro any hodory ififandika minao ataoko sanatry taloha ho tompo fa isikiarany no vitary Jesosy izahay no samy tonga eto amoko ny satria lao tsy mahafoy anayo zay no antony tsy misy hampafahano ore zany raiso nesorasomorera eny raiso rehefa naleny fisaorana eralaza mondrina itra atolotra hoanao ry telo zahira Iara-mivavaka isika misaosanao zay Andriamanitra rainay ao am Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy anay rainay ao amin'ny fanahy masina dia monina ty anatinay ary ifona ho anay amin'ny fitaraina sy ny vavalazaina misaotranao zay raha afaka manao izao famelabelarana izao mba ho fampaherezana ny olonao rehetra fampansoana ny fiangonanao ary ho fitahianao amin'ny firenenay hiatreho zao famelabelarana zao tompo mba ho voninahitry ny fahasoavanao ao amin'ny Kristy tomponay. Amen. Ny lohatenin'ny famelabelarana ataotsika ty andro anio ty dia ny hoe ny nanokanan'i Jesosy any mama volahavana Germaine na Mama Nenilava. 20 taona taorian'ny nanokanan'i Jesosy any mama tamin'ny 2 Aogositra 1970 dia fanehoam-panonkanana no nilazany fiangonana iny asa lehibe iny. Tatoriana nefa dia somary hadinodino zany ary tsy noresahana loatra intsony ka tonga tena tsy nahazava loatra tamin'ny olona ny hoe iza moa no nanao zany fanehoam-panonkanana zany, ny fifohazana karimalaza ve sa ny fiangonana Loterana-Malagasy sa Jesosy tenany. Tamin'ny Mama Nenilava raha niresaka na nanambara ny amin'izany fanonkanana zany izy na taloha na taorian'ny Aogositra 1970 dia nilaza izany ho fanonkanana ataon'i Jesosy azy any mama zany. Ny ray aman-dreny sasany teo amin'ny fifohazana
no ny hevitra fa satria efa natokan Jesosy tany amin'ny mandrakizay ny mpanompony fa tamin'io daty voalaza io vao naseho tamin'ny fiangonana zany de izay no niantsoany azy hoe fanehoam-panonkanana nahamoana ny fandraisan'ny olona ny hevitro zany fa izany fa raha mandinika ara-teolojia kosa nefa isika ankehitriny dia mahita ny fahamarinana izay nilazan'ny mama izany asa zany ho fanonkanana ataon'i Jesosy tsy fanehoana fotsiny no natao toy ny manao fampisehoana fa tena fanonkanana ataon'i Jesosy azy zany hetsika iray ihany ny nataony tao mandrakizay sy tao amin'ny fotoana na tao amin'ny tantara asan'ny tompo iray ihany ary indray mandeha ihany izany ny fanazavana ara-teolojia zany dia ny hoe satria ny mandrakizay dia ivelan'ny fotoana ary ny fotoana dia voafetra ny mandrakizay koa izay ataon'ny tompo ao amin'ny mandrakizay dia mifanandrify hatrany amin'izay ataony ao amin'ny fotoana tsy nanao fanonkanana indroa ny tompo fa indray mandeha ihany ka mba ampazava ny asa nataon'ny tompo tamin'ny nanokana ny mpanompony dia sitraky ny fiangona ankehitriny ny antso izany natao zany ho fanokanan'i Jesosy any mama volahavana Germaine na Mama Nenilava fa tsy antso izany intsony hoe fanehoam-panonkanana ny zavatra faharoa ilaina ho fantatra dia izao ny fanokanan'i Jesosy any mama dia tsy ho an'ny mama renitsika manokana toy ny fanomezana azy tompahamasinana na fanomezam-pahasoavana manokana araky ny feon'ny fiangonana sasa fa filazana hafatra ho an'ny fiangonana sy ny olombelona rehetra misy hafatra lehibe ampitainy zany fanokanana zany zany nolazaina amin'ny teolojia hoe acte symbolique prophétique na hetsika mitalinjo faminaniana fanao ny mpaminany teo amin'ny testamenta aloha izany manao hetsika na fihetsika izay mana talinjo manokana zany ny mpaminany Jeremia ohatra dia nasain'i Jehova ny amboho zioga fanao amin'ny boriky raha niresaka tamin'ny mpanjakany Jody izy mikasika ny fanjakany Nebukadnezara Jeremia 7:20 sy 7:20 ohatra koa ny nampanaovan'i Jehova ny mpaminany Isaia fa nasainy nandeha 3 taona tsy nitafy izy sady tsy nisy kapa ny tongony Isaia 20:2-3 ohatra iray ihany koa ny amin'ny Hosea izay nasain'i Jehova nanambady vehivavy janga hanambarany ny fialany Israely tamin'i Jehova hijangajanga amin'ny sampy Hosea 1:2 sy ny manaraka ary Hosea 1:1 sy ny manaraka ny fiainan'ny mama dia nahitana koa acte symbolique prophétique toy izany tadidiko indray mandeha tamin'ny taona 7:7 nilaza mama tamin'ny komitiny Toby fa mila vary ny any akarimalaza ny hevitra ny komity sasany fa i mama no mila zany vary zany fa tsy ny marary any amin'ny Toby akory koa dia tsy nihetsika hitady vary izy ireo nasain'i Jesosy ny fadihanina nandritra ny 2 volana ny mama ka rehefa zany dia nampiantso ireo komity mama ka nanao hoe mihevitra ngahy ianareo fa izaho no mila ny vary tsy atompoko nasainy tompony fadihanina aho i 2 volana zao ka moa manina moa zao aza misaina faharatsiana ao anatinareo mba ahazonareo manao ny asan'ny tompo fa amin'ity fotoana resantsika ity kosa dia hetsika hafa no nasain'i Jesosy nataony mama araka ny tenin'ny mama tamiko na tamin'ny febroary 7:7 na tamin'ny jolay 3:7 dia ireto hafatra 3 ireto no nomeny tompo azy amin'ny fotoana hanokanana azy io i mama dia voalohany hanao akanjo nampisorona be araky ny toromarika ao amin'ny Exodus 20:20 andiny rehetra ary faharoa hanao satroka volafotsy tsara tarehy misy ravina-panga sy talinjo maro samihafa afahatelo ho vakina amin'ny fotoan'io ny teny fiton'Andriamanitra ho an'ny fiangonana ary mitanterahana avokoa zany hafatra rehetra zany teo anivy fiangonana tamin'ny 2 Aogositra 3:7 toy izao no endriky zany hafatra
ampanaovana ny mamy zany ny akanjo sy ny satroka volafotsy zay nanaovany. Inona no hevitry ny fanonkanana amin'ny maha acte symbolika azy? Fomba roa no azotsika jerena izany. Ny hafatra ambaran'ireo sary talinjo tsirairay ary ny hafatry ny fanonkanana ataondray mijery. Hoana ny amin'ny hevitr'ireo talinjo tsirairay. Ny atao hoe talinjo dia symbole amin'ny teny vahiny, talinjo amin'ny teny malagasy. Voalohany ny akanjo nampisorona be dia manondro indrindra ny asa fisoronan'i Jesosy izay apetrany amin'ny fiangonany mba hampaherezana ny fiangonana sy hitohizana zany asa fisoronana zany. Ampahatsihivana antsika fa ny fisoronana araka ny testamenta taloha dia fanatonana an'Andriamanitra amin'ny fanomezana zavatra izay tsara indrindra, ka izany no hiraisam-po amin'Andriamanitra. Ny fisoronana araka izany dia tsy fanolorana takalo amin'Andriamanitra mba hahafahany tena miala aminy toy ny fanao amin'ny fanompoan-tsampy. Amin'ny faritra iray eto Madagasikara, raha hanao fety firavoravona ny olona dia mivory eo amin'ny kianja malalaka ka manao sorona amin'ireo andriamaniny aloha. Rehefa vita ny vavaka dia avelan'ireo olon'ireo ny andriamaniny hisitraka izay natolotra azy, ary ny olona rehetra dia mangina tanteraka. Fa rehefa zany dia miteny amin'ireo andriamaniny ny mpisorona ka manainga azy ireo hiala ka hody any amin'ny fonenany any amin'ny avo, any ambadiky ny masoandro any, satria andriana katsakatra sy andriana bolisy ireo andriamanitra ireo ka tsy mahay miara-monina amin'ny olombelona fa sao handratra ny olona. Tsy toy izany ny fivavahana araka ny Baiboly. Ny fisoronana dia ny mba hanatonana an'Andriamanitra bebe kokoa, hananana fiombonana aminy. Tamin'ny fanatirodorana dia atolotra an'Andriamanitra ny fanomezana tsara indrindra, tsy misy kilema, ka afoy manontolo an'Andriamanitra zany. Talinjo ny fanolorana ny tena ho azy manontolo, tsy misy anombinana. Tamin'ny Jesosy kosa, araka ny testamenta vaovao, dia ny tenany no natolony tanteraka ho an'Andriamanitra. Tsy teo ambony hazo fijaliana ihany, fa hatramin'ny fahaterahany, ny fiainany sy ny asany manontolo, fahafatesany sy ny fandreseny zany, ary ny fiakarany any an-danitra. Amin'izany fisoronany zany no nandraisany sy itondrany koa izay rehetra tariny fanahy masina hino azy hiray fanjakana aminy, dia fanjakam-pisorona mandrak'izay zany. Izany no tondroiny zany akanjo nampanaovana ny mamy zany, dia ny mahampisorona be an Jesosy Tompo sy ny mahafanjakam-pisorona izay rehetra mino azy. Tsy mama tsy akory ny mpisorona be, fa manondro an'ilay mpisorona be ny fiainany manontolo, dia Jesosy Kristy zany, ary mitafy izany fisoronana zany mama sy ny fiangonana manontolo. Momba ilay satroka volafotsy misy ravina panga dia natsoiny mama hoe satro tsilo zany. Araka ny teniny, izany satroka zany dia nanaikitra ny nofony toy ny tsilo, fa navesatra zany teo amin'ny 2 kilo teo ny lanja. Ary napetraka ny vantana tamin'ny hodidohany ka dia nandidy azy zany. Ary ireo ravina panga koa dia nisy tsilo maranitra miranirany ka mandratra ny tanana raha safoy zany. Nisy ny olona tafotoana tamin'izany satroka zany, fa ny fiheverany dia ny fiheverany fa atsangana ho mpanjakany lanitra hono i mama. Misy pastora, misionnery, mpiandry, kristiana tsotra tafotoana tamin'izany. Fa adisokevitra nefa no anton'izany fatafitofinana zany. Ny satroka toy ny fitafiana rehetra anaovan'ny olona dia entina hampita hafatra. Maro angamba no tsy misainy zany amintsika, nefa marina fa ny fitafiana anaovana dia anambaranao izay saininao sy eritreretinao na dia tsy lazainao azy, na dia tsy voaloky ny vava azy zany. Raha ny satroka indray izay eo amin'ny loha no hitondrana azy dia manambara izay sarobidy indrindra amin'ilay mitondra azy ka lolohaviny antapony loha. Raha mihevitra isika ny amin'ireo sarobonahitra fanaon'ny mpitondra na metrahany voaka fitokisa,
ireny dia mitaratra sy mitalinjo ny tsara sy ny arena ary ny sarobidy indrindra am'izany fireneny zany ka lolohaviny antapony loha ary amin'ny fotoana rehetra nanaovany zany ary arovany amin'ny ainy manontolo tapaka ny lohany vao miala aminy zany lay satroka volafotsy na satroky ny tompo any mama dia ahitana talinjo maromaro toy izao vokovoko na hazo fijaliana no eo amin'ny tampony indrindra zany no ambony indrindra am'izany satroky zany ary zany vokovoko zany de misy diankapoka manodidina azy zany de hanavahana azy amy vokovoko hafa fa io no hazo fijaliany Jesosy de Jesosy izay nampijaliany Pilato tamin'ny kapoka mangirifiry talohany hanomboana azy eo ambany zany hazo fijaliany zany de misy vongana boribory poakaty izay mitalinjo izao tontolo zao toy ny ataony globe terrestre poakaty zany hanambara fa tsy avy ao aminy ny sandratany hazo fijaliana fa ny hazo fijaliana kosa no manome azy antom-pisiana sy famonjena noho ny fahasoavan'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy eo ampotso ilay hazo fijaliana manodidina ilay globe dia misy tanamasoandro 12 sy kintana fitarakandro 12 maneho fa ny hazo fijalian'i Kristy no mitondra fahazavana ho an'izao tontolo zao eo anelanelany reo tara-fahazavana reo dia ahitana ravina-panga 9 sy fiangonana 9 manambara zany sary zany fa ao amin'ny fijaliana sy ny fahafatesana ary ny fitsanganana Kristy tamin'ny maty no miorona ny fiangonany manambara koa zany fa ny fiangonana izay miorona dia voahodidiny fanenjehana sy ny fampahoriana nefa mahajoro noho ny amin'ny Kristy sy ny fandreseny ny fahafatesana mampahatsiaro izay lazainy Paoly eo amin'ny Korintiana 2:4 zany manao hoe izahay izay velona dia atolotra ho amin'ny fahafatesana mandrakariva noho ny amin'i Jesosy mba haseho amin'ny nofinay mety maty kosa ny fiainan'i Jesosy koa ny fahafatesana no miaso aminay fa ny fiaina kosa ao aminareo ireo fiangonana 9 ireo dia ahitana andry 2 avy ary varavarana misokatra iray avy sy baiboly sy lakolosy sy hazo fijaliana raha jerena avy ao anatiny kosa ilay satroka volafotsy dia ahitana vavahady 12 eny amin'ny sisiny ambany mifanandrify amin'ireo fiangonana vavahady 9 lehibe ary vavahady 9 kelikely kokoa ireo dia mitondra ny anarany apôstôly 12 voasoratra amin'ny teny grika ina ny hevitra zany ny hevitra zany dia izao ny olona dia antsoina handre sy hino ny filazantsaran'Andriamanitra hiaina sy obeazina ao amin'ny fiangonana mba ahazoany miditra amin'ny vavahadiny lanitra zany vavahady zany koa dia misy tsilo toy ireo ravina-panga ilazany zany ny hevitry ny teny hoe ireo no avy tamin'ny fahoriana lehibe Apokalipsy 7:7 ilazana koa zany fa ireo fiangonana toa tsotsotra sy tsy maderakory hitantsika eny rehetreny dia manana ny vavahadiny lanitra miafina ao anatiny eo nelanelany ireo ravina-panga sy ireo fiangonana ireo dia misy vaingandra 7 mitete avy amin'ny hazo fijaliana ary fanahy masina miendrika voromailala 7 midina ihany koa ny rany Kristy no entiny fanahy masina manadio ny mino amin'ny fahotany sy manadio ny feritreretana ratsy rehetra ka ahazony manolo tena ho an'Andriamanitra sy miaina feno eo amin'ny fanjakam-pisorona harena sarobidy ry havana mitehiriziny zany satroka volafotsy zany fa manambara ny tantarany filazantsara manontolo zany ary zany no nampisatroan'ny tompo ny renitsika ny amin'ireo teny fito n'Andriamanitra izay no renesina tamin'izany dia ireo epistily ho an'ny fiangonana 7 tany Azia araky ny Apokalipsy 2:2 sy 2:3 dia ny fiangonana tany Efesosy, Smirna, Pergamosy, Tiatira, Sardisy, Philadelphie ary Laodikia io no nomeny tompo
rehefa nangataka taminy mamamantsy tsy nety nanondro teny hatao amin'io fanokanana azy io ho izy tsy zaho no manao ny fanokanana ny tenako fa Jesosy kaoka izy no hanolotra anao ny teny izay tiany hovakina am'izany ko satria ny fisorona ilay mpisorona be Jesosy Kristy no hambara sy harihary de izy efa nanao antsika ho fanjakana de mpisorona ho an'Andriamanitra rainy dia resy lahatra aho fa ny teny fito nataon'izany mpisorona mandrak'izay zany ho an'ny fiangonany no voatendry ho an'izao fanokanana ataon'izao koa ho an'ny fiangonana eto Madagasikara. Inona lazain'ny tompo ho anisany fiangonana zay manandrify atsika tsiraray amin'ny fiangonana misy atsika azy. Voalohany fiangonana tany Efesosy Apokalipsy 2:1-7 fiangonana kely aina hifikitra amin'ny tompo nefa nisy niala tamin'ny fitiavana voalohany mibebaka miverena am'izay ny toeranao taloha hoy ny tompo raha tsy zany dia afindra ny fanaovanjironao ka sady ho maizina no tsy manana antom-pisiny. Fiangonana faharoa fiangonana tany Smyrna Apokalipsy 2:5-10 fiangonana nampahoriana mafy noho ny fanenjehana ny kristianina nataony amperora sy ny jiosy nisy nalaim-palahy hanafina ny maha-kristiany azy amin'ny fiainana andavanandro ka hoy ny tompo aoka mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao dia omeko anao ny satroboninahitra fiainana. Fahatelo fiangonana tany Pergamosy Apokalipsy 2:12-17 fiangonana tana mafy ny finoana ka tsy nandany tompo na dia tao anatin'ny fanenjehana mafy azy nefa nisy nanaraka ny fampianaran'ny Balama sy ny Kolaita izay nampiala ny olona amin'ny tompo mibebaha sao velezi ny sabatry ny vavako ianao hoy ny tompo. Faefatra ny fiangonana tany Tiatira Apokalipsy 2:12-17 fiangonana miasa tsara ary ny asany farany dia lehibe noho ny asany voalohany sangy misy eo aminy mijangajanga manaraka mpaminany sandoka ka miala amin'ny tompo hoy ny tompo mibebaha mba tsy ho latsaka amin'ny fahoriana lehibe sy fahafatesana ianao. Fahadimy fiangonana tany Sardisy Apokalipsy 3:1-9 fiangonana manana anarana ho velona nefa maty ihany miambena sy mibebaha fa raha tsy zany dia ho avy toy ny mpangalatra aho ka izay maharesy itafy lamba fotsy. Fahenina fiangonana tany Filadelfia Apokalipsy 3:7-7 fiangonana mitandrina ny tenin'ny tompo sy tsy nandany anarany na dia kely hery azy izy hoy ny tompo indro efa nasiako varavara misokatra eo anatrehanao ka izaho hiaro anao amin'ny fizahan-toetra izay ho tonga ambonin'ny tany izay maharesy no ataoko andro eo fiangonan'Andriamanitra ahafaingana aho tany mafy izay anananao mba tsy hisy haka satroboninahitra ao. Fiangonana fahafito ny tany Laodikia 2:7-12 fiangonana tsy mangatsika tsy mangatsika na mafana ka halohan'ny vavan'ny tompo izany hoe tsy rano mangatsika amelombelona raha sotroina ary tsy rano mafana avy misory sy termala mitondra fanasisana raha ilomana fa rano mitapoka tsy mahasoana inona. Fiangonana mirearea ho manan-karena nefa mahantra hoy ny tompo mibebahaka mividiana volamena amiko sy lamba fotsy hitafianao ary ody maso mba hahiratanao. Indro efa mitsangana ho baravarana hoy ny tompo ka mandondona raha misy mihainy ny feoko ka mamoha ny varavarana dia hiditra ao aminy aho ka hiara misakafo aminy ary izy amiko. Ireo teny fiton'Andriamanitra ireo dia mivantana amin'ny fiangonana kristiana rehetra tsy ny eto an-toerana ihany fa manerana ny tany. Ireo dia filazan-tsara hamelombelona sy hanitsy ny fiangonana ka ampitaina amin'ny maha fanjakam-pisorona ny fiangonana. Ahona kosa ny hevitry ny fanokanana ataondray mijery. Inona ny hevitry ny teny hoe fanokanana? Amin'ny fampiasan'ny fiangonana ny teny ny fanokanana dia mitovy amin'ny fanamasinana izany hoe zavatra iray toy ny trano na fanaka atokana ho masina ho an'Andriamanitra na voatokana hampiasaina amin'ny fiderana fanompoan'Andriamanitra ka tsy azo ampiasaina amin'ny zavatra hafa. Ny fanokanana na consécration dia ampiasaina koa amin'ny fanokanana olona ho amin'ny andraikitra manokana eo amin'ny fiangonana ohatra fanaovana confirmation na ordination na fanokanana diakona na fanokanana mpiandro na fanokanana mpiasa
izany fanokanana izany dia manome andraikitra manokana sy fahafahana manao miaraka aminy ho amin'izay natokana. Ino no hevitry ny fanokanana izay nataon'i Jesosy tamin'ny mama renitsika? Tsy fanokanana azy ho mpisorona zany, satria izy efa mpisorona tamin'ny nanaovana batisa azy. Izany dia araka ny fampianaran'ny fiangonana ny amin'ny mahampisorona ny mino vita batisa rehetra, na ny lazana hoe sacerdoce universel de tous les croyants baptisés. Tsy fanokanana azy ho mpisorona be koa zany, na dia nampitafiana ny akanjo mpisorona be azy izy, satria ny fiangonana dia tsy mana mpisorona be hafa afa-tsy Jesosy Kristy tompo. Ny miseho eto dia fanokanan'i Jesosy ny fiainan'ny mama manontolo hanondro ilay mpisorona be sy hanao sorona ny ainy hitaona ny olona rehetra ho amin'ny fanjakam-pisorona entiny zany mpisorona be mandrak'izay zany. Ny fanaovana ilay sarotro tsiro volafotsy kosa dia tsy midika ho fanosorana azy ho mpanjaka toy ny couronnement, fa fanokanana azy kosa ho mpitory ny filazantsara ny famonjena ao amin'i Jesosy Kristy, ka ny ainy manontolo no atoka ny tompo ho talinjo manambara izany filazantsara zany. Azo atao ny mihevitra fa natoka ny tompo ho mpaminany mpisorona eo amin'ny fiangonana izany hoe tsy maminany ihany fa misorona koa. Ina ny tiany ho lazaina amin'izany? Ny mpaminany dia tsy hoe mahalala ny zava-miafina ihany na amin'ny hoavy na tany aloha, fa manambara ny sitrapon'Andriamanitra rehetra hanitsy ny fiangonana sy hanatanjahana azy. Amin'ny teny anglisy dia izao lazana azy, tsy foretelling ihany fa telling forth koa. Ina no mahafa izany amin'ny mpitory-teny? Satria manao sorona ny ainy ho an'ny hafa izy hitondra olona maro ho amin'ny fanjakam-pisoroana, tsy fitorian-teny amin'ny teny ihany fa amin'ny ataony rehetra, amin'ny fiainany manontolo. Fa tsy hoe mpaminany mpisorona ihany nanokana ny tompo azy, fa mpisorona mpaminany koa izy. Ary mampisorona mpaminany azy dia mivavaka sy manao fisoronana ho an'ny firenena manontolo izy, tsy ho an'ny fiangonana ihany, ho an'ny firenena manontolo, ary hitondrany fangiry firiana lalandavo zany. Satria tsy ny fiangonana ihany no entiny ambavaka eo amin'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra, fa ny firenena manontolo. Ny renitsika Mama Nenilava amin'ny mahampaminany azy dia nampahafantarin'Andriamanitra ny zavatra iseho eto amin'ity firenena ity mialoha ela ny hitrangany zany. Naloza voajanahary zany toy ny tafio-drivotra, haintany, tondra-drano, naloza avy amin'ny saim-petsin'ny olony zany. Amin'ny mampisorona azy dia mitondra ny firenena manontolo ambavaky mama, ka mifona mafy ho azy, ary matetika dia mifady hany ambolana maro izy, sy mitondra fangiry firiana eo amin'ny nofony ho an'ny firenena malagasy. Firifiry moa ny loza voasakana noho zany fisoronana zany. Tamin'ny taona 1790, fotoana izay nisehoany antoko Myriam nitaky ny fahaleovan-tena ho an'ny Madagasikara, dia nampahafantary ny tompo any mama ny loza hanjo ireo pastora Loterana tamin'iny faritra tsy moatsinana iny, izay hataon'ireo mpanohitra ny Myriam na vazana malagasy. Ny rahan'ny tompo mama handeha an-tongotra amin'ny alina hamory ireo pastora ireo ka hitondra azy an-tanana ho any Ankaramalaza. Isidran'ny mama loza sy fofoaina izany. Nefa dia tonga ny soamantsara tany Ankaramalaza avokoa pastora tany hatrany vangain-drano, farafangana, manakara sy manodidina rehetra. Ary noho ny asan'ny tompo dia tsy hita ny fahavalo ny lalana nakany Ankaramalaza mandra-pilamin'ny tany. Izany no atao hoe mpisorona mpaminany am-perinasa. Isaora mandrak'izay ny tompo noho izay nataony ho an'ny firenentsika ka nananganany reny teo anivon'ny fiangonana izay mahay miara ory sy miara-paly tamintsika eo amin'ny fanjakam-pisorona. Naneho antsika ny fitiavana n'Andriamanitra raintsika ao amin'ny Kristy mihoatra noho ny zavatra rehetra, ary haharitra amin'izany amin'ny fotoana rehetra andalovantsika eto amin'ity fiainana ity. Izany fanokanana nataon'i Jesosy any mama zany dia tsy havalona any amin'ny lasa toy ny tantaran'ny fiangonana ihany, ka resahana rehefa misy jobily toy izao, fa napetraky ny tompo ho an'ny taranaky ny fandimby zany,
hiaina ao amin'ny fanjakam-pisorona isika ka sady maminany mitorony ny halehibe ny fahasoavan'Andriamanitra no mizara fitahina amin'ny hafa amin'ny maha fanjakam-pisorona antsika na vavy na lahy zany na kely na lehibe. Hanentany fotsika mandrakarivany izay nohavony rentsika an-tampondroa dia ny famonjena sarobidy amin'ny Kristy ary ho hazontsika mafy ny hafatr'ireo teny fito n'Andriamanitra ka tsy emotra amin'ny fanarahana ny tompo na ino ady atrehina ary tsy hiroaroasaina eo anatrehan'ny fampianarana samihafa isidranantsika ankehitriny fa hihazona ny fampianarana tsy misy kilema efa voatolotra ao antsika ary voaraintsika ka hovonina amin'ny fahatongavan'ny tompo sy handray ny satroboninahitra fiainana izay ampanantinaina antsika. Amen. Sijakan kuku diupi
bang jari na ho mo no fa sa I la ma la no ko shi chen ku ya no tu no a ga ao miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ary fahaly miarabantsika rehetra kambana atao anatin'ny zanaky ny fiangonana Loterana-Malagasy manerana sy mely manerana n'izao tontolo izao. Miarabantsika ihany koa natratra n'izao 10 taona ny zanaky ny fiangonana Loterana-Malagasy izao. Ao anatin'izany fankalazana zany dia misy ny anjara fampianarana izay nomena ny tenanay tamin'ity anio ity. Dia ny lohateny mitondra ny lohateny hoe ny Fitaomana ny olona araka ny pratika ny fiangonana teo aloha sy ny fitoriana ny filazantsara amin'ny réseaux sociaux. Mialohan'ny hidirantsika ao anatin'ny fampianarana dia ndao sika rehetra hiaraka hivavaka sika rehetra. Ry Andriamanitra rahay sy zanaka ary fanahy masino, misaotranao zay ny amin'ity fotoana ity ahafahana mizara ny teninao, ahafahana mizara ny fampianarana miaingy avy amin'ny fahalalana nomenao. Mangataka aminao zay ny androtranao ny fanahy masina hiasa na ao anatin'ny zahako izay hizara n'izany fampianarana izany na ho an'ny olona tsirairay izay miaino an'izany ao amin'ny fahitsiana no andraisany ny teny izay zaraina. Ny anaranao Jesosy Kristy manakery avy a Nazareta no angatahana sy andriana ary isaorany amin'izany vavaka izany, misaotra Jesosy Tompo. Amen. Araka ny efa niresana teo ampanomboana teo dia ny fitaomana ny olona araka amin'ny pratika ny fiangonana teo aloha sy ny fitoriana ny filazantsara amin'ny réseaux sociaux no fampianarana izay ho resantsika amin'ity anio ity. Ny ten'Andriamanitra izay ananganantsika na anorenantsika n'izao fampianarana izao dia izay hitantsika ao amin'ny filazantsara araka ny Matio toko 7:20 ny andininy 7:10 ka hatramin'ny andininy 20. Io zany ny ten'Andriamanitra tsara ho vakiana. Tao anatin'ny taonjato 20 sy ny taonjato 120 izay diavintsika ity dia hitantsika fa tena niazakazaka ny fivoarana ara-teknôlôjia sy ny haitao teto amin'izao tontolo izao. Reny fandrosoana reny dia niteraka fiovana maro isan-karazany teo amin'ny lafin'ny kolotsaina, fifandraisana ary teo amin'ny fiarahamonina ihany koa. Hita ihany koa izany fiovana izany teo amin'ny sehatra maro samihafa na ny fiangonana hita maso miaina ao anatin'izao fivoarana izao ihany koa dia ahitantsika an'izany fiovana izany. Ohatra hoe tsy hitovy mihitsy ohatra natrehan'ny missionnaire tamin'ny taonjato 7:10 sy ny atrehan'ny missionnaire amin'izao taonjato 120 izay diavintsika izao raha eo amin'ny sehatry ny asa fitoriana no asiantsika resaka. Zany rehetra zany dia miteraka fanontaniana hoe inona ireo pratika nataon'ny missionnaire na ny fiangonana teo aloha tsara ho tazomina, ary inona no andraikitry ny fiangonana amin'ny maha-fiangonana azy manoloana ny fihazakazaka ny fandrosoana eo amin'ny teknôlôjia ara-pifandraisana. Ho famalina an'ireo fanontaniana roa lehibe ireo no androsotsika nyty lohateny anjarantsika androany ity amin'ny fitaomana ny olona araka ny pratika ny fiangonana teo aloha sy ny fitoriana filazantsara amin'ny réseaux sociaux. Amin'ny fizarana voalohany zany no iresantsika ny pratika ny fiangonana teo aloha ny amin'ny fitoriana filazantsara, zany hoe somary hiresaka tantara isika ao anatin'izany mba hafantarantsika sy ahazoantsika ny zavatra izay resahana sy ny zavatra izay niainany fiangonana tamin'izany fotoana izany na ny pratika sy ny fomba mitoriana. Ary ao fizarana faharoa kosa ny fiatrehan'ny fiangonana fihazakazaky ny teknôlôjia ary ny fitoriana amin'ny réseaux sociaux zany. Hita zany tsika anatin'ny fizarana voalohany dia ny amin'ny hoe ny fitaomana ny olona araka amin'ny pratika ny fiangonana teo aloha.
Nitazona toerana lehibe teo amin'ny fampianaran'ny Lotera ny sy ny fiangonana kristianina sy ny fitoriana ny filazantsara. Araka ny hevitra ny Lotera, izao tontolo izao izy no maharitra, dia no hoe maharitra mandrakaketra izy zany dia noho ny fiangonana no antony zany. Zavatra telo zany no asongadin'ny Lotera ny amin'ny hoe antoky sy ny fiangonana, araka ny heviny dia ny voalohany ny famelan-keloka, ny faharoa ny fananganana amin'ny maty ary ny fahatelo dia ny fiainana mandrakizay, zany hoe manindra ny teny sy ny sakrameta zany. Ankehitriny ny tenin'Andriamanitra dia azo zaraina amin'ny tambajotra serasera tahaka an'izao hitantsika izao. Fa amin'ny resaka sakrameta ohatra ny batisa, ny fanasan'ny tompo tsy azo atao mihitsy ohatra ary mbola tsy eritreretin'ny fiangonana zany hoe manao batisa à distance na ihany koa hoe manamasina ny mofo sy ny divay à distance tahaka an'izao atao zao zany hoe za manao karazana préfasiona eto sy ny sisa dia isika any manoloana ny hoe divay sy ny mofo dia masinina distance zany zay zavatra rehetra zay. Mbola tsy misy zany na dia fa resahan'ny fiangonana sasany sy ampiaran'ny fiangonana sasany azy. Hitantsika fa noezahany fiangonana sy ireo misionery nitory manerana an'izao tontolo izao ny tandro ny mahafiangonana amin'ny fiangonana. Inavy ara zany ireo fomba nitaomana ny olona handray an'i Jesosy teo amin'ireo vanim-potoana teo aloha. Eto zany tsika dia hiditra ao anatina resaka tantara araka ny fananam-barako anazy teo am-panomboana teo. Dia hiditra zany tsika ny ao amin'ny hoe pratikan'ireo misionery NMS nitaomana ny jetlisa ho tonga kristianina. Raha ohatra tsika mijery an'ilay lohateny lehibe dia tsy navotra ao ny amin'ny hoe pratika fiangonana iza moa zany ilay ho resahana, fa hitantsika na dia tsy ho resahana arany na dia ampahafantarina aza dia ny hoe fiangonana Loterana-Malagasy no tiana resahana sy asongadina ao anatin'izao fampianarana zao. Araka ny tantara dia ny 12 volana aogositra taona 1970 tonga tao Madagasikara Pastora Ega sy ny mpampianatra Nilsen, zany hoe missionnaire norvégienne avy amin'ny NMS zany izy ireo tonga tao Madagasikara. Nandritra ny volana maro dia nianatra ny fiteny malagasy sy ny fomba nisy tao Madagasikara izy mirahalahy ireo. Zany hoe ny zavatra azo tsoahana sady zany ao anatin'izay fehezanteny anankitelo zay dia izao hoe tsy nataony zareo ambanin-javatra ny fianarana na ny teny na ny fahafantarana ny contexte zay nisy ao amin'ny toerana zay hitoriana. Ny zava-misy mantsy dia rehefa mpianatra pastora mivoaka avy amin'ny STPL rehefa tendrena amina poste anankiray dia matetika tsy dia tena mahafantatra ny zavatra misy sy ny miandry anazy ao anatin'izany fitandremana zany hoe inona daholo ny finoany olonao, inona ny zavatra atrehana sy misy ao amin'izay toerana izay. Dia toraka izany ihany koa ny mpiandry izay anao tafika masina tsy mahafantatra ny akamaroany ny amin'ny toerana izay anaovany tafika masina hoe inona ny zavatra miandry azy ihany. Eto anefa zany dia tena nataon'ireto missionnaire tonga voalohany to Madagasikara reto ny fahafantarana na ny fianarana ny fiteny tena fa zava-dehibe zadingana nataon'ireto missionnaire reto zany. Ny fahavalon'ny volana Desambra 17 nanomboka mitoroteny amin'ny fiteny malagasy i Pastora Eg. Zavatra roa zany no tena ny masoany missionnaire tamin'ny voalohany dia ny voalohany dia ny hoe fampianarana sy ny toroteny. Le fampianarana resahana eto tsy hoe fampianarana filazantsara ihany fa fampianarana ny olona manoratra sy ny mamaky teny. Zavatra tena nataony zany sy zavatra tena nilaina tamin'izany fotoana zany. Isan'ireo nampahomby ny asa fitoriana nataon'ireto missionnaire reto ihany koa tao Madagasikara ny fisian'ny atoko-pihira ny andrina tamin'izany izay niova foa natsoina hoe andrina rangita izay avy eo an-janapara nanana atoko-pihira izy ary rehefa tonga nandrain'i Jesosy izy dia reto atoko-pihira reto ihany koa tonga nandrain'i Jesosy ary nanao hira nitory ny filazantsara ary isany ireo zay
nampahomby ny asa fitoriana tamin'izany fotoana zany. Ankoatra amin'ny fampianarana sy ny toriteny dia hita fa mitady hevitra hafa ihany koa ny missionnaire mba ataona olona maro. Isan'ireo nalaza tao anatin'ireo missionnaire izay tonga ohatra i Pastora Borgenvik izay sady dokotera mpitsabo ihany koa izy. Zany hoe tsy nionina amin'ny toriteny isan-kanalahady ihany zany ny fiangonana fa sady nampianatra no nitsabo ihany koa. Nijery ny olona amin'ny lafiny manontolo zany ny fiangonana tamin'izany fotoana zany ary mandraka ankehitriny zany. Isan'ireo pratika nampiarin'ny Borgenvik ohatra nampiatrany olona marary tao tokantranony. Resahany momba ny Jesosy ilay olona rehefa avy tsaboiny. Araka ny tantara dia manodidina 7,000 ny olona izay tonga ny tsaboiny voalohany ary ao anatin'ny ray andro dia manodidina ny olona 10 ny vehivavy izay ampiterahany. Ary reny olona izay nampiatrony tao an-trano reny rehefa avy tsaboiny dia amin'ny fotoana mialohan'ny hodian'ireny olona reny dia resahany ny amin'ny famonjena vitan'i Jesosy. Zany hoe tena nataona olona maro be zany io fomba nataon'ny docteur Borgenvik io. Eny fa nampitondra fanjakana za tamin'izany fotoana zany dia natsiaro sy natsapa ny mahazava-dehibe ny asan'ny missionnaire tamin'izany fotoana zany. Hita ao anatin'ny tantara ohatra i prime ministre Rain'ilay Arvony, prime ministre malagasy tamin'izany fotoana zany izay niezaka nandresy lahatra ny missionnaire tamin'izany fotoana zany mba hijanona ny docteur Borgenvik hijanona ao Antananarivo hanio ny asa amin'ny maha-pastora sy amin'ny maha-dokotera anazy tamin'izany fotoana zany. Hitantsika zany ao anatin'izany fa hoe tena nanan-danja na teo amin'ny fiarahamonina na teo amin'ny ara-panjakana ny asan'ny fiangonana Loterana-Malagasy. Ohatra ny fiangonana no isan'ny nanorina voalohany ny sekoly, hôpitaly ary ireo asa diakonaly maro samihafa. Hita fa tena nataona olona maro ny fisian'ireny sehatra fampianarana maro isan-karazany ireny. Ohatra ny fofama, fofa-jasy ny sisa, ny fiangonana Loterana-Malagasy ihany manana an'izany ao Madagasikara. Zava-dehibe anakiraika teo amin'ny fomba fiasa sy pratika ny fiangonana tamin'ny voalohany ihany koa ohatra ny fanaovana visitasy. Zany hoe ny visitasy ny pastora lehibe tonga manao visitasy ny pastora na ny evangelista izay any ambanivohitra ary manontany ny amin'ny programan'io pastora na ny evangelista io hoe inona ny programanao tamin'ny talata, larobia sy ny sisa tamin'ny andro teoloha teo. Ary hita ao anatin'izay ny programan'ny pastora hoe namano tokantrano sy ny sisa. Zany hoe tena pratika sy zava-dehibe ihany koa ny fanaovana visitasy tamin'izany fotoana zany. Isan'ny dingana izay tsy azo lalovana ihany koa ny ao amin'ny sehatra ny fifoazana izay isan'ny tena nahatonga sy nataona olona maro be ao amin'ny Jesosy tao Madagasikara. Ny fifoazana izay niatomboka tamin'ny ray aman-dreny izay nifoazan'i Jesosy ny voalohany tao Sotanana tamin'ny alalan'ny dadarainy Solambo tamin'ny taona 470 ary teo ihany koa i Nendra Velonjanary tao Manolotrony tamin'ny taona 770 ary teo ihany koa i Mama Volavana Germaine tao Karamalaza tamin'ny taona 170 ary teo ihany koa i Pastora Rakotomamonjy Daniel tamin'ny taona 770 tao Farinena. Zany hoe na samy manana ny fomba na moaza anazy azy zany reo ray aman-dreny reo ary samy manana pratikany ihany koa eo amin'ny asa sy fampahirezana ary ny fitaomana olona. Ny zavatra niraisany zareo sy tokony tsy adino dia ny hoe amin'ny ankapobeny zany dia ny vavaka, toriteny ary fandroana dia amin'ny. Amin'ireo toerana maro dia misy ireo zanaky ny toby izay mirafitra amin'izy ireo mandray marary, mandray ireo voketsany zava-mahadomelona sy ny sisa. Araka ny fandinihan'ireo mpikaroka na ireo Teolojiana, misy ny avy any Amerika, misy ny avy amin'ny Europa tahaka ny Norvezy ihany koa dia nandinika ny amin'ny fitombo arakisa ao Madagasikara tao anatin'ny 50 taona farany dia noho ny asan'ny fifoazana no antony nampiroborobo ny fiangonana Loterana tao anatin'ny 50 taona farany zany. Zany hoe
isan'ny tena zava-dehibe zany a ny fisian'ny fifoazana. Eo amin'ny rafitry ny fiangonana Loterana-Malagasy ihany koa dia tsara ho resahana satria ny rafitra amin'ny fiangonana Loterana-Malagasy dia mandala ny rafitra sinodaly. Zany hoe io dia isan'ny pratika entin'ny fiangonana Loterana-Malagasy ihany koa hitaomana ny olona maro andray andraikitra hatrany amin'ny fototra. Zany hoe tsy mitovy amin'ny rafitra hafa, zany hoe teny midina fa teny hifampiarana ao anatin'ny rafitra sinodaly. Ary matanteraka ny amin'ny voalazan'ny soratra masina ary izay tena hijoron'ny Lotera ny amin'ny hoe samy mpisorona ny mino rehetra, satria zany endriky ny fandraisana andraikitra eo amin'ny mpino tsirairay zany dia ao amin'ny komity. Ka antsika fa hatrany amin'ny fiangonana any ambanivohitra dia efa samy mihevitra sy mandray anjara, mandray andraikitra ny amin'izay mety entiny hampandrosona ny fiangonana ary zany hitondran'ny heviny zany dia amin'ny alalan'ny komity. Zany hoe ny rafitra sinodaly dia isan'ny anankiray fototra izay mampiroborobo ny fiangonana ihany koa satria manome andraikitra hatrany amin'ny fototra ao amin'ny fiangonana zany. Manana anjara toerana lehibe ihany koa ny asa diakonaly atao amin'ny fiangonana, na zany eo amin'ny sehatra ny fahasalamana, na eo amin'ny fiahina ireo sembana, na ihany koa eo amin'ny sehatra maro samihafa satria isika manana projet ny amin'ny hoe mirda sy ny ireo sehatra asa tahaka ny tombotsoa sy ny maro samihafa izay miely manerana Madagasikara izay hanovozan'ny tanora sy ny rehetra fahalalana amin'ireny toerana reny. Mbola velona sy miasa daholo reny toerana reny na dia mbola iarahantsika miasa sy andrasantsika iarahantsika miasa amin'ireo mpamatsy vola mahazatra avy any ivelany ary zany. Tsy mionona amin'ny asa fitoriana ihany ny fiangonana ankehitriny fa efa maniraka missionnaire miely manerana an'izao tontolo zao ihany koa tahaka ny aty Thaïlande. Izay zao aty Thaïlande misy ny any Papua New Guinea, misy ny amin'ny Bangladesh, misy ihany koa ny any Maurice ny sisa. Zany hoe io le manatanteraka an'ilay teniny amin'ny hoe Madagasikara no ivon'ny asa fitoriana filazantsara ny aorinany dia efa manomboka an'izany isika amin'izao fotoana izao. Amin'izao vanim-potoana ny fandrosoana izao dia efa maro ny fiangonana manao ny fitoriana filazantsara amin'ny réseaux sociaux, indrindra atao anatin'ity Covid-19 ity nandritry ny confinement na ny lockdown zany na ny fiboahany. Ahoana zany ny fiatrehan'ny fiangonana Loterana-Malagasy an'izay. Io zany no idirantsika ao anatin'ny fizarana faharoa dia ny fitoriana filazantsara amin'ny réseaux sociaux. Ao amin'ny filazantsara ny Matio toko 7:20 ny 9:20 ka hatramin'ny 9:20 dia toy ny hoe fandidina na hoe didy tsy maintsy ataontsika amin'ny fitoriana filazantsara. Raha ny contexte izay iainantsika amin'izao fotoana izao na ny contexte antsika ankehitriny dia hita fa tsy voatery andao ny tokantranonao ianao zany, na ihany koa hoe ao anatin'ny fiangonana iray vao afaka manatanteraka nyity baiko masina izay ataon'i Jesosy Kristy ao amin'ny Matio toko 7:20 ity. Fa raha mijery ny tantara isika ny fomba izay nampiasain'ny fiangonana mba hanatanterahana io misiona lehibe io dia nyrafitra sy niarana mindra tamin'ny teknôlôjia izay niseho tamin'ny vanim-potoana tsirairay sy araky ny fivoarana. Ireo vanim-potoana ny lalovana dia azo lazaina fa hoe dingana tsy maintsy narano fiangonana ihany koa ireo dingana tsirairay izay nilalovan'ireo. Ohatra tamin'ny andron'ny Paoly Apôstôly ohatra nalaza zany atao hoe Roman road system, na misy fomba fiteny mahazatra ihany koa ny amin'ny hoe lalana rehetra dia mizotra makany Roma. Zany hoe ny amin'ireny lalam-be ireny zany dia tsy niresaka arabaritra ihany ny fanakalozana tamin'izany fotoana zany fa tao anatin'ireny dia misy fifanakalozana ara-kolontsaina ary misy ihany koa fifanakalozana sy fampizarana resaka fahendrena amin'ny resaka filozofia sy ny sisa satria tamin'izany fotoana zany dia mbola natanjaka ihany koa ny foto-kevitra nyreto grika reto ary nyresahana teny an-dalambe. Ary tao anatin'izany ihany koa dia mba nanana ny anjarany ihany koa ny fiangonana ny zarana ny tenin'Andriamanitra tamin'ireny toerana izay niheverina fa endriky ny fandrosoana nisy tamin'izany vanim-potoana zany. Tamin'ny andron'ny réformation nanomboka nisy ny resaka
fanotana print zany amin'ny resaka soratra sy ny resaka gazety dia nampiasainy reto réformatora tamin'izany fotoana zany ihany koa tahaka andry Lutera sy ry Calvin nampiasa ny soratra, nampiasa ny penina na ny ratana mba hanelezany resaka fampianarana tamin'izany vanim-potoana zany ary hitantsika fa naomby reny fampiasany ny zay hiverina fa hoe endriky ny fandrosoana tamin'izany vanim-potoana zany. Ankehitriny dia ny ery sy ny tanjaky ny aterineto zany no eo am-pelantanany ny akabetsahan'ny mpikambana ato anatin'ny fiangonana. Zany hoe mila manaraka an'izay dingana araka ny fandrosoana zay ihany koa zany ny fiangonana amin'izao vanim-potoana misy atsika zao. Amin'izao vanim-potoana moderne zao dia maro ny vokatra elektrônika hitantsika, maro ohatra zao reo tambajotra serasera tahaka ny hoe Facebook, Instagram, Twitter, ary rehefa mivory ohatra indrindra fa tato anatin'ity Covid-19 ity dia nampiasany amin'izany atao hoe Zoom, Slack sy ny Google Meeting sy ny sisa ireo mpiatsehatra ao anatin'izany na ihany koa ny fiangonana, ary ahafahana miresaka sy mizarana ifampizarana ny resaka tenin'Andriamanitra ihany koa ohatra ao anatin'ny resaka Messenger, Viber sy ny WhatsApp sy ny line sy ny maro isan-karazany amin'izao vanim-potoana iainantsika zao. Reny fitaovana ireo zany dia eo am-pelantanan'ny fiangonana ary ahafahana manatanteraka ny asan'Andriamanitra sy ny asan'ny fiangonana amin'izao vanim-potoana iainantsika zao. Ny fiangonana tandrefana dia mahita fa hoe ny fampianarana atao amin'ny tambajotra serasera dia ahitana fahombiazana zany, ary tsy maintsy manaiky an'izany ny fiangonana araka ny foto-kevitran'izy ireo raha te haharitra ny fiainan'ny fiangonana amin'izao vanim-potoana misy atsika zao. Ireo teknôlôjia isan-karazany dia mbola azo atao hoe fanatanterana ny planina mahagaga nataon'Andriamanitra sy ny fomba fanehoany ny fiandraiketany an'izao tontolo zao, izay maneho ny mahazava-boary miavaka atsika olombelona, nomeny amin'ny resaka fahalalana, nomeny amin'ny resaka fahatakarana maro isan-karazany sika. Kanefa na zanaty zany isika kristianina dia mila mitandrina ihany manoloana an'ireo fivoarana maro isan-karazany ireo, satria toy ny teknôlôjia rehetra na toy ny fitaovana rehetrarehetra dia miakina amin'ny fampiasantsika an'ireny no mahatsara na maharatsy an'ilay izy. Hoy ny mpitondra fiangonana anankiray tamin'ny 2020 ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fifandraisana tamin'ny taona 2020. Hoy izy hoe ny fiangonana dia mamatatra sy mizaha an'ireo fomba fifandraisana vaovao ankehitriny, toy ireo fomba fifandraisan-davitra hafa sy fifanakalozana isan-karazana izay andalam-pivoarana fa tsy eo amin'ny fahatanterahany akory. Zany hoe mino zany ary arahantsika manaiky fa tsy mbola ao anatin'ny fahatanterahany zao fandrosoana misy atsika zao. Ny aterineto dia mitondra sy nanome lalana ahafahana mitory ny filazantsara raha ampiasaina miaraka amin'ny fahaiza-manao sy traikefa, ary indrindra miaraka amin'ny fahafantarana ny lafiny tsara sy ny lafiny ratsy. Zany hoe ny fiangonana zany raha hiditra ao anatin'izay fandrosoana anankiray zay ny fanombohan'ny fitoriana zany amin'ny resaka social media dia mila tomboka amin'ny fiheverany hoe fanomezana manokana avy amin'Andriamanitra ny fandrosoana ara-teknôlôjia izay ahafahantsika mizara ny tenin'Andriamanitra tahaka an'izao hitantsika zao. Tsy ny teknôlôjia no hamaritra ny fahamarinan'ny teny izay ambarantsika mpitori-teny zany, fa ny teny amin'ny maha izy azy araka an'ilay mpaniraka dia tsy iza fa Jesosy Kristy. Ohatra hoe ny fiangonana dia afaka manaparitaka lahatsoratra, vidéo na fampahirezana ihany koa, fampijoroana finoana ho an'ny olona tsirairay, satria fitaovana lehibe eo am-pelantanan'ny fiangonana ny internet. Zay zany dia tsara tsindriana tsara amin'izao vanim-potoana izao hoe ahafahana mitory aingana sy manaparitaka ny filazantsara, satria tsy voafetra ny elanela-tany intsony zany ny ahafahana mitory ny teny, fa bokotra anankiray ny tsindrinao dia hitan'ny olona manerana an'izao tontolo izao ny teny izay ambaranao sy ny fampianarana izay ambaranao ary hitan'ny olona manerana an'izao tontolo izao. Ho antsika eto Madagasikara na dia mbola tsy mahafeno ny folo isan-jaton'ny kristianina loterana azy ny mampiasa ny tambajotra serasera toy ny hoe Facebook, tsy manakana ny fampianarana sy ny toriteny izay azo zarainy zany. Ny antony
tsy azontsika refesina mihitsy ny fiasan'ny fanahy masina mety amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra zay zarainao ao anatin'ny Facebook ohatra nampiovo sy nampiorina ny olona anankiray na nampiova ny olona anankiray handray an' Jesosy zava-dehibe ao anatrehan'Andriamanitra ny fanahin'ny olona anankiray kanefa amin'izao fotoana zao ny zavatra hita saika vidéo karazana indrindra ataon'ny zareo facebookeur sy ny youtubeur sy ny sisa karazana vidéo matsikaiky na vidéo fampiomezana na vidéo zay hiverina fa hoe mifanohitra amin'ny fotom-pisainana mihitsy aza no lasa ironan'ny olona maro ho jerena zany na hoe maro mpijery atao anatin'ny tony tambajotra serasera itony zany hoe mila zany mizara fampianarana isika mba handraisan'ireo olona rehetra ireo ny filazantsara ny mpikaroka anankiray atao hoe Jason Mender tao amin'ny global web index dia nahita fa hoe mandany eo amin'ny 10 ka hatramin'ny 7 ora isan'andro ny olona anankiray any Amerika eo anoloanany tambajotra serasera zany hoe io fikarohana io dia nanomboka tamin'ny taona 2014 nefa azo antoka fa mbola hitombo ny fampiasan'ny olona an'izany tambajotra serasera zany ny ora laniny zany ao anatin'izay fotoana izay arak'izany dia io ny tokony arakaraka ny fiangonana zany hoe izarana ny loharano velona ahafahan'ny olona mandray an' Jesosy misy missionnaire anankiray zay niasa tao a Tanzania niasa tamin'ireo foko Masai reto izy ny anarany Vincent Donovan isan'ireo missionnaire nalaza niasa tamin'ny taona 1700 ka hatramin'ny taona 1700 izy dia manoratra izy ao anatin'ny bokiny ny amin'ny hoe ny fitoriana ny filazantsara dia dingana iray tondrana ny filazantsara any amin'ny olona misy azy ireo fa tsy any amin'ny toerana irinao atongavana izy ireo ankehitriny mivoatra io fomba fitoriana sy fitaomana olona io zany eo amin'i Jesosy any ka ny social media zany indrindra fa tao anatin'ity Covid-19 ity tao anatin'ny lockdown ny olona tao anatin'ny fiboana ny olona dia lasa ny social media zany ny tonga lasa ohatrany hoe polipitra ny mpitoroteny na ny pastora na ihany koa ny mpampianatra satria lasa manaraka an'izany fampianarana zany ny kristianina ny raisan'ny fampahirezana azo ambara zany fa ina-pelantanan'ny olona arabaky teny ny fiainana mandrakizay tokony harisika araka an'izany ny fiangonana amin'izao misy atsika zao na ny mpitoroteny izara ny fampianarana zany ho fampahirezana ny mino amin'izao vanim-potoana iainantsika zao tsara ihany ny resana an'izao misy ankehitriny sy ny ho avin'ny fiangonana mirazotra amin'ny teknôlôjia araka nefa voalaza tany aloha teo ambolohany teo zany hoe ny teny sy ny sakramenta ny zava-dehibe amin'ny mahafaingonana azy tsy eken'ny fiangonana Loterana aloha averiko foana zany ny hoe atao batisa distance na hoe amasina distance ihany koa mofo sy ny divay zavatra tsy eken'ny fiangonantsika zany na dia efa ataon'ny fiangonana sasany azany ny teny na ny toriteny dia tena azo zaraina ary tokony hiditra lalina amin'izany ny fiangonana amin'izao vanim-potoana izao tontolo hafa tsy tony taloha mihitsy zany ny atrehan'ny fiangonana ankehitriny raha ohatra hoe ao am-piangonana kabary tsy valiana ny toriteny fa amin'izao vanim-potoana izao ny mpitoroteny dia rehefa mitory ny pastora na ny mpampianatra dia afaka manontany ny olona afaka manome ny appréciation ny olona hoe na manome ny karazana hoe domberina avy any aminy olona na fanontaniana maro samihafa ny olona zany hoe niova mihitsy zany ilay traditiona zay niainan'ny fiangonana amin'izao vanim-potoana iainantsika zao eto am-pamaranana dia azo lazaina fa fitaovana mahomby io ampelantanan'ny fiangonana ny tambajotra serasera ary fitaovana lehibe ahafana mitona olona ao amin'i Jesosy farany tsy ho voaresaka eto daholo ny amin'ny resaka fitaomana ny olona ho tonga ho mpianatra an' Jesosy satria dingana telo ihany no ny lalovantsika teo fa tsy nylazaintsika ny atsipiriana ohatra ny fahatongavan'ny missionnaire ny pratika ny zareo eo ihany koa ny amin'ny hoe fifoazana eo ihany koa ny amin'ny resaka hoe rafitra sy ny amin'ny izay endriky ny fahaleovantenany fiangonana Loterana-Malagasy zany
ary atao anatin'ity fizarana faharoty ihany koa dia tsy de tena niditra lalina mahakasika ny amin'izany hoe fitoriana amin'ny resaka réseaux sociaux zany isika fa karazana fampidirana amin'ny akapobeany any no ny resantsika teto satria voafetra ny fotoana ka dia zay no azona roso ka dia sania ho tahiny Jesosy Kristia isika tsirairay ary tonona amintsika tsirairay ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompo. Amen.
Kristi na katina rasia visaninu danaji Kristi Sao kapteni isika hifampandinika hampandroso fitiavana tsaraku sao kapteni isika hifampandinika hampandroso fitiavana tsaraku. Nite